Mikasika an'izay fivoriana tanterana ny Dar es Salaam Tanzania izay ihany dia nilaza kosa ny mpitondra teny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana fa ny fomba fampiarana ny sordalana mofono jerena mandritra an'izay fivoriana izay. Vola ravavy eo amin'ny sariny Tsiry Rakodrarsan. Tsy famahana ny olana na fitadiavana vahaolana vaovao ny tanterahana ny Dar es Salaam hoy Andriamatogy Rivo Randrenarsoa, mpitondra teny ny Ankolafy Ravalomanana. Araka ny fanazavana netiny dia ny fomba fampiarana ny sordalana ny jerena ny Tanzania. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa Andriamatogy Rivo Randrenarsoa fa efa nisokatra ny fivoriana rehefa nisy ny fihaonana samihafa izay nataon'ny delegasion tarihan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Efa nihaona tamin'ny solitenan'ny vondrona Europeana sy ny solitena nalefa ny fanjakana frantsay ao anatin'izany moa ny ambassadeur eto an-toerana frantsay eto an-toerana zany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Zavatra azo faritana ao anatin'ny io dia hoe dinidinika no atao any ny olona mantsy miteny hoe mitady vahaolana fa tsy vahaolana intsony any tadavina fa ny vahaolana nefa hoe tondrozotra fa ny fampiarana an'ilay tondrozotra mba tonga an'ilay vahaolana tena ho tanteraka izay no ilaina satria mahatsapa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary mahatsapa na nivoaka malagasy ara fa misy zavatra tsy mety ao mahatonga ny tondrozotra io tsy mandeha. Mihevitra mantsy ny olona hoe tiako tenena dia ny olona dia ny mpanao politika sasatsasany hoe satria soniavana ny tondrozotra misy ilay gouvernement iara-mitantana napetraka ny daty amin'ny fifidianana dia mandeha daholo zany fa tonga zany dia fifidianana sisa zavatra atao miaraka daolany atongavana amin'ilay hoe vahaolana sy alana amin'ilay krizy fa fanatanterana indray tsy maintsy atao zava-misy dia mahatsapa ny rehetrarehetra fa misy zavatra tsy mety ao amin'ny fanatanterana azy. Raha nanontaniana ny tsy fandehanan'ny filohan'ny tetezamita ny Dar es Salaam Andriamatogy Rivo Randrenarsoa dia toy izao ny valiteniny. Na any izy na tsy any ary na any ary ny filoha Ravalomanana dia tsy milaza koa zany fa hoe hitohana ny dinika any satria aza dimy fa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena efa mahafantatra ny zavatra tiany tenenina ao anatin'io fa tehen'ny feo fotsiny izy hoe inona marina no ataonareo ahafana mamaha anio tsy fanarana na fanatanterana ny article rehetra mitondrozotra io aveko tany tsy famahana ny krizy na vahaolana ny tadavina fa ny fomba atao ahafana mampiatra tsara ny tondrozotra. Misy zavatra tsy mety ao, misy olona manao blocage ao ka anaporofo an'izay hoe izy zareo hoe manao blocage zay sasa ino makany mety ho zay angambany. Ny fivoriana izay tanterahan'ny Sadek any Tanzania dia tsy farana raha tsy raha-pitso sabotsy fa 9 volana Desambra.